Misy lesoka eo amin'ny sehatry ny asa mifandraiky amin'ny aviation civile eto Madagasikara. Ho fampiroboroboana ity sehatry ity tokoa dia ikarakara hetsika antsony hoe salon de l'aviation civile, ny aviation civile de Madagasikara na ny ACM sy ny Mata Vision. Ny fanentanana sy ny fanabeazana ny tanora moa no tanjona amin'ity hetsika ity. Misy ny lesoka eo amin'ny sehatry ny asa mifandraiky amin'ny aviation civile. Akoatran'ny fitsin'ny fitoeram-pampihofanana eto Madagasikara de lafo ny sara-pampihofanana tsy zakan'ny sarababem-bahoaka. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny aviation civile ary sy de hikarakara hetsika antsoina hoe salon de l'aviation civile ny ACM sy ny Mata Vision ny 5 sy 9 Desambra ho avy zao eny amin'ny seranam-piaramanidina ny Vato. Ny tanora amin'ny ankabehany tena asaina amin'ity hetsika ty. Miezaka ny aviation civile zany miaraka amin'ireo acteurs aéronautique rehetrarehetra ireo zany anao karazana tam-tam tsy hoe tam-tam fotsiny fa sensibilisation et information sur les différents métiers ny aviation civile zany eto Madagasikara ampafantatra an'izay koa ary zay zany mahatonga ny hoe ankoatran'le atelier 1 2 3 io zany ny 4-5 zany misy journée porte ouverte 4-5 journée porte ouverte zay atao any anivon'ny Air Madagascar, ny ADEMA, ny ASECNA, ny ACM, reo zany ny toerana anaovana ny porte ouverte. Maro fandarina ho hitan'ireo ho mpianatra mandritra ity salon ty. Misy porte ouverte zay ho atao afahan'ny zay maniry afantatra bebe kokoa zany sehatra azy zany ho atao ohatra ny afaka miditra any amin'ny fret, any amin'ny sous-douane sy any amin'ny sehatra maro zany zay misy eny amin'ny seranam-piaramanidina eny Vato. Misy koa baptême de l'air ary misy simulateur de vol zay misy mandritra fotoana io. Misandrahaka be ny asa mifandraiky amin'ny sehatry ny aviation civile ka ampahafantarinareo mpianatra zany amin'ny 5 sy 9 Desambra ho avy zao. Mifandraiky amin'ny andro iraisam-pirenena ny aviation civile sy ny fanaovatry ny tany Chicago izay mifety sehatry ty 7 taona lasa zay ity salon ty.